tonga fotoana zay andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Nomena anjara indray ny tenako dia hitondra izao lohateny izao, fanamafisana ihany koa izay efa natao nandritra an'izay seminera izay. Ka ny lohateny hoentina amintsika dia mikasika ny hoe loza ateraky ny fanaovana tsinotsinona ny fotom-pampianarana. Loza ateraky ny fanaovana tsinotsinona ny fotom-pampianarana. Andeha ovakitsika aloha ireto andiny soratra masina ireto alohan'ny idirana amin'ny fanazavana. Bokyny Deutéronomia toko 2:30, andiny fa 9:7, Galatiana toko 9 andiny fa 9:10. Rehefa hita ty mivakito izao amin'ny anaran'i Jesosy, Deutéronomia toko 2:30 andiny fa 9:7. Dia hoy izy tamin'ireo: alatsao amponareo ny teny rehetra izay ambarako aminareo anio, zay andidinareo ny zanakareo ho tandremany sy ho tanterahiny, dia ny teny rehetra amin'ny ty lalàna. Ny olona fa tery saina mihitsy ary ianao, araha milaza fa izao no fotom-pampianarana. Ary everin'ny olona sasany ho very saina mihitsy aza ianao. Ary mety ho everin'ny olona hoe diktatira koa aza ianao. Ary isika miaina amin'ny vaninandro farany, fa isy mpaniratsira avy anirantsira andeha araka ny filany, hoy ny soratra masina. Mety isy ny fanaovana tsinotsinona, nefa ko fatatsika tsara ary zay no mila hijorotsika fa ino fiainana ho antsika. Ampafantaro ny zanakareo, alatsao amponareo zao teny rehetra izao, ambarao amreo zanakao mba ho tandremany izany. Aleluia. Mba ho tanterany izany, fa tsy zava-pona izany ho izy Andriamanitra. Mario tsara le teny, fa izany no fiainanareo. Ary io ihany koa dia nambarany soratra masina hoe, raha nitsodrano ny fiangonana tany Galatia Paoly manao hoe, ho amintsika, ho aminareo ny fiadanana sy ny famondrampo. Ho an'iza? Ho an'izay mandeha araka ity fitsipika ity. Aleluia. Noho izany nataon'Andriamanitra ho fiainana sy fiadanana ho antsika ity fotom-pampianarana ity, lay lalana masaka hatraminy ela zay azotsika fitsaharana ho an'ny fanahintsika izany. Noho izany indrindra no antony ananjatatsika, na dia efa nitotorany sasany aza, na dia efa tsy dia nitoriana firy aza, tsy nambara firy intsony, tsy mahafantatra ny taranaka taty aoriana, dia isorana ny Andriamanitra zay nametsaka izany tao anatin'ny fon'ireo mpanompony ireo, mba hamoa ny mpino, ny mpanompon'Andriamanitra indray, foazina mba hifoha, mba hisokatra ny saina fa misy lalana tokony hizoratsika. Tsy lalam-baovao na lalana tamin'ny taona 520, fa lalana masaka hatraminy ela zay nizoran'ireo olom-bavonjy ary nazao ny fitsaharana, dia ny amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay izany, ary andidina ho an'ny taranaka aty aoriana zany. Tadio tsara fa ny tsy fakatoavana ny fanaovana tsinotsinona, dia tadio na ny fialana amin'ny fotom-pampianarana dia manala avy hatrany ny tenanao sy anana anjara amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Mario zay. Rehefa ny olona tsy mankatoa dia manala ny tenanao ianao. Rehefa tsy anaraka ny fotom-pampianarana dia manala ny tenanao tsy anana anjara amin'ny fiainana sy fiadanana. Satria Andriamanitra efa nametsaka hoe
io no fiainana ho anao sy fiadanana ho anao, ary mbola io ihany koa ny fitsaharana ho an'ny fananao. Noho izany dia ametsaka tsara fa loza mihitsy ho an'ny olona rehetra zay manao tsinotsinona sy mamingavinga. Ity lalana izorantsika ity mantsy dia lalana tsapa tokoa fa na dia nisy ny fivavahana ny vavahana teo aloha, fa ny fidirana tato amin'i Jesosy mamonjy dia tena mihita hoe lalana sarotra tokoa, satria vao nanomboka hiditra amin'ny lalam-pamonjena ianao, nisy ny fanesoana, fandatsana, rabirabin'ny olona, aratsin'ny olona, enjehin'ny olona mihitsy ianao, ary dia tsy amelany mihitsy, esorina, tsompandova, enjehin'ny fianakaviana, misy voaroaka amin'ny sarabady, misy nosasana tsy ho zanaka intsony. Mafy nahazo ireny olona ireny, fa isaorana ane Jesosy Kristy izay nampahery, toy izany ihany nanenjena ny mpaminany izay talohanareo. Nandalo an'izany avokoa izy ireny, fa mifalisy miravoravoy nareo, fa lehibe ny valim-potianareo any an-daniny. Izany lalana, ary izany anehoana fa tena ity ny lalana tsara indrindra. Fa nanino anao tany amin'ny fiangonanao tsy nandalo an'izany? Fa nanino anao no mandalo an'izany? Ary mbola misy fiangonana eto Madagasikara, dia ity fiangonana Jesosy mamonjy ity tena tsy tiany devoly, manahirana ny saina, manakorotana azy mihitsy, ary tadiavany fomba rehetrarehetra mihitsy azy amin'ny fomba rehetrarehetra. Fa nanina fiangonana sasany tsy ahoana, nanina sasany tsy kitiany, fa nanina ty Jesosy mamonjy ity? Zany amantaranao, ampahafantarana antsika tiany tena tsara indrindra, manana fampianarana tsara, manome fiainana sy fiadanana fitsarana ho an'ny fanatsika. Ka na misy ary fanesonana fandatsana, na misy zavatra atsena, mpano mafy zay anananao. Izoro lay lalana, hitanao izy ty, dia izoro, efa niazonao ny famonjena raha lasana ba, tazoma hatramin'ny farany izany. Ka rehefa manary tena tsy akatoany ty ny olona, dia tadio, tsy anaraka ny ten'Andriamanitra, manary ny tenany ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay tanteraka. Noho izany, ny fialana amin'ny fotom-pampianarana no mahatonga zavatra maro samihafa. Voalohany ho jerentsika, rehefa miala amin'ny fotom-pampianarana dia izay no mahatonga ady, korotana, fisarana, fitokotokona, na ao amin'ny sampanopon'Andriamanitra na amin'ny sampino, ena sampianakavy aza indraindray tafasaraka mihitsy. Avy aiza ny ady e? Hoy ny Baiboly, vakio tsara ny bokin'ny Jakoba toko faefatra andiny voalohany, avy aiza ny ady? Avy aiza hozy? Nambarany tsara zany, avy aiza ny ady, ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no iaviny dia ny filanareo zay miady eo anatiny momba any amin'ny tenanareo. Zany hoe matono ola miady, misy filana ao anatiny, tsy haiko, filana inona, voninahitra ve, vola ve, seza ve? Raha hipetraka amin'ny seza ihany aho dia aleoko le seza volamena any an-danitra ny hipetrahany, seza plastika, W, V, hazo. Raha hipetraka ihany le any an-danitra ny tena tsara indrindra. Filana ao anatiny mahatonga n'olona miady, dia mahatonga fisarana. Raha ny ampianaran'ny Baiboly sy ny fotom-pampianarana, tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo. Zay manaraka tsara izany fotom-pampianarana zany, dia ho aminy ane ny fiadanana. Halleloja! Iadany zany olo zany, rehefa miasana an'izany samy makatoany zany, dia samy maka ny droitiny avokoa, tonga dia milamina e. Tsisy ady, tsisy korotana, na mpino sampino, hoe tsy mety raha miady. Dia samy mangina zany, dia manetsy tena zany, dia zay miatsanana ito amin'ny W azo na W plastika na inona dia mipetraka, dia milamina ny zavatra rehetrarehetra. Tanao zany? Avy aiza hozy ny ady? Ny tsy fankatoavana fotom-pampianarana dia mahatonga ady fisaratsarana, fitokotokonana rehetrarehetra, dia lasa ranofo n'olona sy mankato. Fa raha ny ampianaran'ny Baiboly, raha ny zay nampianarana, mba ho iray ihany izy rehetra, mba tsisy fisarana eo aminareo. Halleloja! Koa ianao aza manaiko tsaratsarana, atoko
tokotokony ho lasa tokotokony fainganao ngatoko anokonambary anokonandaoka aza mety ataon'olona tokotoko tsara mitompo ianao. Halleloja. Na iza mitaonanao anokotoko anao any za hoe any Jesosy a. Halleloja. Za tsy any Paoly, tsy any Kefasy, tsy any Apolosy, fa za any Kristia. Halleloja. Raha samy mitazona zany avokoa tonga de milamina ny zavatra rehetra. Ny tsy fakatoavana ny fotom-pampianarana de mahatonga ny ady. Faharoa, ny loza teraka ny tsy fakatoavana ty fotom-pampianarana ty de tafiditra ny fanamamitaka ao amin'ny fiangonana. Tafiditra ny fanamamitaka ao amin'ny fiangonana. Tafiditra. Ny filazantsara hafa de ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Korintiana faharoa toko faha 1:14 dia mahatonga fanahiafa ihany koa. Fanahiafa zany hoe rehefa tsy arahanao le zavatra ampianarina anao, rantovina ny fampianarana rehetrarehetra manerana tantyra, rantovina daholo satria ilaina le fianarana nge ilaina e. Fa rehefa te hianatra sekoly Baiboly anao de makanisa makokorondano fa mifoy be. Misy fampianarana sekoly Baiboly ny ao de mitondra boky maitso de mitondra kahier. Halleloja. Sahoana paster. Ok, anao zany ao mianatra de mahay anao rehefa avy eo. Ny fanjatona fampianarana maro samihafa de anao tsara fa nambarana io. Raha misy nitoro Jesosy hafa zay tsy nitorinay, na mandray fanahy hafa ianareo zay tsy noraisynareo, na filazantsara hafa zay tsy nekenareo, ay mandevitra tsara am'izany ianareo. Ekena daholo zay zavatra resam-pidirina ho anatin'ny fampianarana maro samihafa reny de mahatonga fanahy hafa. Fa raha samy azona tsara zay nampianarina anao ianao, tsy tafiditra ny fanamamitaka amin'ny fiangonana. Raha samy azona an'izany na ny mpinona ny mpanompon'Andriamanitra, tsy tafiditra, tsy mahita hirika amin'ny fiangonana misy ny fanamamitaka. Fa ny fanjatona fampianarana hafahafa miafinafina rehetrarehetra, io mahatonga fanahy hafa indray tafiditra ao anatin'ny fiangonana. Rehefa tafiditra ny fanahy hafa de mampianatra zay nambaran'ny Baiboly hoe fampianaran'ny diso, fampianaran'ny démonie. Zero tsara Timoty voalohany toko 4:1 hatramin'ny 5 zay manjara tsy hanambady ifadina zay hanina izay noforonon'Andriamanitra ho raisiny zay mimy sy mahalala ny marina amin'ny fisaorana. Ny zavatra rehetra noforonon'Andriamanitra de tsara avokoa, de tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Halleloja. Ohatrany mampifadifady zavatra be de be. Tafiditra le fanahy de mampifady zavatra de mamina ny laingy ve le mampampianarany démonie azy de voapetaka ny vy mamay ary rehefa tsatsany sodira amin'io. Ay tsy afaka. Tonga de tena sodira tena devoly manany no sodira eo tsy haiko elektrika sa tsy haiko autogène, tsy haiko tena tonga de ao mihitsy. Na ina lazainao, na ina ndesenao lahatra, tsy manaiky izy e. Nefa izy de maminany faminanina fitaka ataony devoly. Tamin'ny toerana anankiray voavonjo ny karany amin'ny volana septambra de bebaka isy fazam-panay eto amin'ity tanàna ty amin'ny volana zao septambra nytonony hatramin'ny daty tapitra ny daty sisy karanina iray aza mivavaka. Ina indray resahana avy eo. Nanina tsy tanteraka rehefa aminanina. Za mihitsy ny tsy tanteraka. Oay, fa nga ianao manao an'io fa tsy Andriamanitra. De manovaova zavatra tahaka an'izay. De raha misy olona anankiray marary sao de itsanga tena ho sitsan'io. Zao sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy misitsan'io. Avy eo nefa maty an'le olona. Maty indray le olona. De zao indray niteneny zao indray ho atsangan'Andriamanitra maty io amin'ny andro faefatra ozy. Atsangan'Andriamanitra ozy. Manana finoana ianareo fa tsy maintsy mitsanga. Andrasana ny andro voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra. Andrasana zisy arivany andro tsy hita ihany fitsanganana maty. De zao indray koa faminany lasena efa ny an-danitra izao izy. Tsy hita hiverina ty tsono izy. Tanao amboary de mino foana le geg lasy geg vavy reo. De manaiky foana satria voapetaka ny vy mamay efa lainga zao ary ampinoana anazy de mbola mino foana. Riavanao raha samy azona fotom-pampianarana sy tafiditra ny fanamamitako amin'ny fiangonana. Arao zay zavatra atoriny Baiboly. Fa ny filazantsara hafa mampiditra fanahy hafa. Fa ity filazantsara marina zay nahatonga toe-mpanaraka an'Andriamanitra ity nidira ny fanahy masina tao anatsika, nanova tanteraka ny fiainatsika, nahatonga atsika olom-baovao tahaka an'izao. Noho izany no antony hiazomatsika tsara raha lasy anabavy. Fahatelo,
ny antony rehefa tsy arahana ity fotom-pampianary dia mampidido zao fiangona inona tafiditra ny fanao n'izao tolo zao da dia efa mbara zao azy ifisakainy zany amin'izao tolo zao dia lasa fahavalon'Andriamanitra ianao sy na izana iza teo sakaizan'izao tolo zao sy ao anatin'ny fitiavana ny ray dia rehefa tsy akatoavinao io tafiditra izao tolo zao fiangona manomboka tafiditra vola mpitoroteny vola mpino dia samy manana fiainana mitovy sy mihatsara fa tsisy mampiavaka anao tsony amin'izao tolo zao nefa ianao Jesosy mahontsy noho ny fotom-pampianarana tsara nanananao tena niavaka ao anao sy tamaray nataon'ny firenena hoe sambatra ianao sa tsy manana fitsipika tsara ianao miavaka mihitsy tena hoe tonga dia voavaka ianao noho ny fakatoavanao fotom-pampianarana fa rehefa tsy arahanao io tsisy mampiavaka anao amin'izao tolo zao dia voly fiangonana tafiditra izao tolo zao dia n'izao tolo zao dia manomboka miova daholo zavatra rehetrarehetra manaraka ritman'izao tolo zao miova daholo zavatra rehetra fivoarana zao any fivoarana dia miova na ny fitafy na ny fiaina na miova daholo efa manomboka tsy miraharaha misaron-dohatso ny vehivavy ny lehilahy manao zay tiany atao ny vehivavy manao zay tiany atao dia farany dia mitatra tsany tsy afarana dia tena lasa lavitra nisy mpitoroteny mpanompon'Andriamanitra niala tato amin'ny Jesosy mamonjy rehefa nisitaka izy dia zao nataony nampaherezan'ny mpino zay nanaraka azy tsika ndray ozy niazona tsara fampianara Jesosy mamonjy dia misitaka azy fa tsy vizakevitra fotsiny fa itsika ozy niazona foana nandeha ny fotoana nandeha ny taona taty afara nomboka niova ilay fiangonana sy tononoky ny anarana dia rehefa nomboka niova ilay fiangonana inona ny zava-niso ianao dia nanantona tele lolona anankiray tao am-piangonana pastera tany am-piandohana vao niala tao amin'i Jesosy mamonjy sika dia izy anao hoe na dia miala sa isika ho azomisika ny fotom-pampianarana petsaka ny ray aman-dreny frera Daoda mivady ka ankehitriny pastera sy izao ny lalana ny fanarahantsika tany am-piandohana fa ohatrany efa miova be izao dia ozy izy manao hoe izao ozy izy le pastera ny lalana tsy mety izorako ka raha mety aminao dia mivavaha fa rehefa tsy mety aminao ndao ianao ozy izy lasa ny verina izy nakany amin'i Jesosy mamonjy tanao zany lasa ny verina nakany amin'i Jesosy mamonjy zany hoe zay olona rehetra miala amin'ity fotom-pampianarana ity na dia misitaka zay izy tsy voatazona fotom-pampianarana fa ity fiangonana Jesosy mamonjy dia aorina araka ny fotom-pampianarana marina ka rehefa miala ao le olona sy tafavoaka tsy voafeny tonga dia fa za zao no nanomorona an'ity fiangonana zao fondateran'ity fiangonana ity dia fa tsisy iza koa mibaiko anay eto zao hoe baikony any za zao ny fondateran'ity fondateran'ny orina taty aorina sy lasa lavitra le fiangonana ka tafiditra izao tolo zao ao anatin'ny fiangonana ary rehefa tafiditra izao tolo zao rehefa mamaky tsara ny bokyny epistilin'ny Petera toko faharoa andiny fahavalo folo sivy amby folo fa raha manao teny piriariana momba ny zava-pona izy dia mandeha araka ny filany nofo misy fanaranam-po ka mitaona zay efa saika afaka nandositra ireo zay velona amin'ny fahadisoana fafana no ampanantenainy ireny kanjo ny tena ny aza dia mpanompo ny fahalovana fa izay maharesy ny olona dia mandevo azo izy jereo zany manao teny piriariana mba zava-pona lasa tsy zavatra mpanatsony fa zava-pona filany nofo misy fanaranam-po mitaona zay efa saika afa nandosa ianao zay efa afaka nandosa tamin'ny faratsiny sy tomindray ianao anaraka azy tafiditra izao tolo zao fiangonana ary rehefa tafiditra izao tolo zao fiangonana dia na le mpitarika aza dia le mpindray no mitarika azy zao pastera no atao zao ndray nataotsika amin'ity fety ty amin'izao ty zao pastera no atao zao nataotsika dia ozy izy arona amin'izay fotoan'izay eny ary zao fotsiny ngodolony kavina rehetrana aminareo eny amboarantsika Andriamanitra ho anareo dia zao ka izao no atao dia zao anamboatsy alitara dia atero amin'izay rehefa natsy mora amin'ny arona fotsiny miteny an'izany lasa le mpitarika lasa le fiangonana ndray no mitarika le mpitarika simba le fiangonana fa rehefa mipetraka rehefa napetraka hoe eo ianao dia mitoera amin'izay nametsan'Andriamanitra anao
raha iso fifaliana sy voninahitra ho anao zay ametsahan'Andriamanitra anao, ary eo ko mahatoky ianao amin'izay ametsahan'Andriamanitra anao. Ary rehefa tafiditra zao tontolo zao dia manomboka miverin-dalana mihitsy le fiangonana. Sy tompony tena nysony, tsisy mampiavaka azy amin'izao tontolo zao, dia tena iray amin'izao tontolo zao izy. Ny zava-doza ateraky ny ty mantsy, raha manaraka tsara tsika le zava-nisy, fa inona moa nahatonga ny tany nisokatra tamin'ny andro Mosesy. Dinio tsara ny Baiboly, boky Nomeri 20:25 misy an'io tantara io. Inona nahatonga ny tany nisokatra, nahatonga ny elo nisokatra? Lay tsy fakatoavana nataony Kora sy Datana sy ry Abrama. Andriamanitra efa niteny ta Mosesy fa asiana sombotra viavy ny lambany mba ho famantarana, mba ho masina ho an'i Jehova izy ireo, fa tsy naranja. Ka ianareo ko miseho azy ho zavatra efa masina avokoa ny olon'i Jehova fa nareo isy mananjatena ho ambony makasy makaroa taka le anoerany olona sy faniratsirana sy fanaovana tsinotsinona ny fotom-pampianarana. Zao izy isy Mosesy, zao arapitso samy mitondra fitondrana afiny aby nareo rehetrarehetra iseho anaty eo an-trano lay faonany sika. Zay azy zay no fidiny dia ampanekekeny azy. Ndao ary rapitso fotoanatsika seho teo anaty an'Andriamanitra, mbola vavavava be navoakan'ireo. Zao izy Mosesy, raha tahaka ny fahafatesan'olona rehetra, ny fahafatesany reto olona ireto, dia Andriamanitra tsy naniraka anao zao. Faranao zava-baovao Andriamanitra, ary sokatra ny tany kaitelina n'ireo velona, dia fantatsareo fa efa ratsy ary efa niodina tamin'Andriamanitra reo. Voatapitra ny teny Mosesy, nisokatra ny tany. Latsaka velona tao Kora sy Datana sy ry Abrama miaraka amin'ireo olona zay nomba azy, dia nikatona ny tany taminy. Natao lesona sy anatra zany, fa zava-doza ho an'izay rehetra maniratsira, manao tsinotsinona, le fitsipika petrak'Andriamanitra hoe ty no arahanao, ty fiainanao anao, ty fiadananao anao, ty fitsaranao an'ny fananao. Araho zany raha lasy anabavy, mila rahanao zany. Fa rehefa mivadika ianao ka tsy arahanao zany, tadio tsara, manery tanteraka ny tenanao ianao, tsy anana fiainana intsony ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ny tsy fakatoavana, fanaovana tsinontsino fotom-pampianarana dia mahavoaozona. Lasa mbety teny any amin'ny jentilisa itsika, lasa fiangonana voaozona le fiangonana. Raha nametraka tsara Andriamanitra atao amin'ny boky ny Deutéronomie 7:20, andiny 5:10, fa izao niseho raha tsy haino ny feon'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitanjona anatanteraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay nidiako anao anio, dia ho tonga aminao sy hatsatsanao izao fanozonana rehetra izao. Ary amin'ny andiny 5:20 dia tena voalazany hoe ary ko tonga aminao ireo ozona rehetra ireo, ka nendrika anao sy hatsatsanao mandrapaharinganao, satria tsy nihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao hitandremanareo ny didiny sy ny lalàny zay nandiny anao. Hanenjika anao, hatsatsa anao, ary tena tsatsany tokoa ozona. Zany hoe rehefa fiangonana rehefa miala amin'izay rehetra nandin'Andriamanitra azy, zava-doza teraka n'izany, dia zao voaozona ny fiangonana. Ary Paoly efa niteny an'izany, na izaho izy nanjela fiainan-danitra manambara mitoro filazantsara fa aminareo, afa-tsy izay nitoriny taminareo, aoko voaozona izy. Zany hoe ny fialana amin'ilay fotom-pampianarana dia mahatonga ozona eo amin'ny fiangonana, dia lasa voaozona le fiangonana. Tsy misy sony le fitahin'Andriamanitra, tsisy sony, tsy mety miakatra na ny fiainam-panahiny olona naninona, fa dia ohatran'olo voaozona zany, zay ataonao rehetra tsy manjara, zay ataonao rehetra tsy manjara, tsisy Andriamanitra miaino mivavaka. Dia fiafarananao rehefa miala fotom-pampianarana, lasa miaratsy ny fiainan'le olona, dia lasa mbety teny any amin'ny jentilisa any Andriamanitra, ambety teny ataony ohatra ratsy. Tandremo sao dia nakataka an'i Jesosy mamonjy hoe ively boiron, tandremo sao dia nataka an'i Jesosy mamonjy manao hoe mamaky vitre, tandremo sao nataka an'i Jesosy mamonjy manao komonjy, tandremo sao dia nataka, lasa ambety teny, tsy mba zavatra tsara, lasa ambety teny any amin'ny jentilisa, lasa tafiditra ny ozona. Zany nge fiafarany.
fa raha samy manaraka tsara zay andidian'Andriamanitra isika, mitoetra tsara am'izay nampianarina antsika isika, de ho amintsika ny fiainana, halleloia, ho amintsika ny fiadanana, ho amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho izany nahatonga an'Andriamanitra ny teny mihitsy tamin'ny Solomona, ary ty tsano zay naorina ty ozy izy, tsano zay naorina ty de ho figagana, ary ho gaga de teniny olona manao hoe fa nahoana re noho ny zao ny afaran'ity trano ty, satria ny olona vadika tamin'Andriamanina sy nanaraka ny teny, nanompo Andriamanin-kafa, zao ny fiafarana. Tsisy masina tahaka ny fiaran'ny fanekeny Jehovah tompoko, fa nanontananao mikasika azy aza maty ianao. Nampitoerana amin'ny toerana masina indrindra io fiaran'ny fanekena io, masina io indray mandeha isan-taona misorona be no afaka miditsy zao manao fifonana ho an'ny tena sy ho an'ny zanak'Israely. Kanefa izao rehefa nanomboka tsy nakato an'Andriamanitra niala tamin'ny fampianarana ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Zedekia mpanjaka, ny vily nanomboka nanao tsy mety, de zao efa tena ny vily tanteraka sy nanaraka ny fampianarana men'Andriamanitra azy, mandeha ny any aloha ny tsy fakatoavana, mandeha ny ozona sy mandeha tso ny fiainana rehetrarehetra, fa mbola lasa foana ary ndeha ny fiafaranany tonga ny Kaldiana, ary efa tafiditra ny Kaldiana, nandringana, namono, nambabo, dorany vavahady, dorany trano manam-pahefana, dorany nalay ilay fanaka tao an-trano Jehovah, nalay ilay zavatra masina indrindra. Ahoana na zareo nagaga mandinika an'izy hoe de tsy nisy maty zareo naka le volamena tao amin'ny de naka le nitsa tao amin'le fitoerana masina indrindra, de navelan'Andriamanitra de nandeha izy, de naka an'izany tao fa ahoana loatra efa tsy eo tsony Andriamanitra. Construction tavela, fiangonana tsara tavela, fa ny fanatsehan'Andriamanitra lasa Andriamanitra tsy eo tsony. Atao foana ianareo izy Andriamanitra zay fanarahanareo lasa, ary zay mihitsy voalasa ny baiboly amin'ny bokin'ny Osea 5:5-10 ndeo vakitsika, Osea 5:5-10. Andeha ody any amin'ny fitoerako ambara piaiky ny elony sy tadiavany tavako, rehefa azo paorina izy de tady ahifantatra. Andeha ody aho izy ana fitoerako izy Andriamanitra, lasa Andriamanitra, lasa Andriamanitra, lasa fiangonana ialan'Andriamanitra mihitsy le fiangonana, eo anao sy ny construction tavela eo de mivavaka an'olona, fa naninona hoe tena sandry jentilisa Kaldiana reto, olona jentilisa reto misy ve nikitika le fiaran'ny fanekeny Jehovah, naka le fanaka volamena tao, nefa taloha raha tsy misy mahazo mahita an'io afa-tsy mpisorona be, nefa raha misy mikasika an'io maty, fa naninona nde navelan'Andriamanitra, niala Andriamanitra efa tsy eo tsony. Raha lasy anabavy ny herin'i Jesosy mamonjy de mitoetra fotom-pampianarana zay tsisy kilema, ary ao anaty zany toerany fanatsehan'Andriamanitra sy ny fanamasina amin'ny fiangonana. Azomitsika hatramin'ny farany zany, mila azominao hatramin'ny farany zany, aoka tsy hiala aminao zany, aza mivily miala amin'izany ianao na amin'ny ankavina amin'ny ankavanana, fa zava-doza tompoko ny fiafaran'olona rehetra zay tsy nakato, dinio tsara ny baiboly, fa izay nanaraka an'izany kosa ho amin'ny Israely n'Andriamanitra ny fiadanana sy ny famondrampo. Halleluja, anaraka atsika eny amin'ny andro tena tsika rehetra zany, anaraka atsika, efa nianiana ozy izy lahiratsika, efa nianiana fa hitanjana ireo fitsipika ao tokoa, apetsako ny foko ankatony didinao mandraky zay dory. Halleluja, niratsika tsy mba tahaka nira mpiatsara velatsia, mpiatsara velatsia zany raha mira de mpamitoerana anankiray zay de la manao ohatran' zareo, la ohatrany tena hoe mamangy azo ny fanamasina, de tena nalasa nasena andohalika aby le mpitarika hira, de nivadika amin'ny teny tsy fatatsy izy nanao azy teo, de tena hoe mamangy Andriamanitra araka amin'ny fijerinao, vadivadika tao niova tampoka ny onda raikitra amin'izay ny fandihizana, vadika tampoka teo tonga de fandihizana tsisy tahaka an'izany na ny antanana ny rehetra, mamitaka de mamitaka ary tena fana mamitaka olona mihitsy. Ry havanao
na inona zava-misy eto ambon'ny tany azomilay fampianarana. Izay no mena antsika. Tsy ahita ity fiangonana ity diran-doza aho. Tsy ahita ity fiangonana ity ilozan'Andriamanitra aho. Zava-doza zany. Rehefa tsy ao Andriamanitra lasa teknika sisa, fahaiza manao sisa, azo atao ange rehetrarehetra, zay fombafomba rehetrarehetra azo atao. Zao no atao 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8, tonga dia vita dia tonga any amin'ilay tanjona irinao ianao. Fa saingy zao tsy izay akory. Aiza Andriamanitra lay nanova ny fony olona? Aiza Andriamanitra? Aiza ny fanahy masina? Lanitra tsy azo idiran'olona tsy miofafoa. Raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Aiza ary zany? Raha tsy mihoatra ny famarinany fariseo sy ny mpanora-dalàna, famarinanareo dia tsy hita ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Dikan'izany ndao tsika handroso, handao hiezaka raha lasy anam-bavy, hanakaiky an'Andriamanitra. Zay ny antony anaovana zao zavatra izao, mba hiezahantsika rehetra mba iray saina iray fo ampijoro ny fampianarana tsara. Na misy manakivy manao tsinotsino, raha misy olona mpanakivy sy mpanaketsaka misy any amin'ny 50 anankiray ihany mba mampahery, mba hereza pastera tohizo fa mahafinaritra le zavatra ataonareo sy ny fijoroana. 50 manaketsaka sy manakivy, ny ray ihany mba mampahery. Ahoana sisy ianao am'zany? Nefa na dia zany aza le ray mampahery tena mahery tokoa ianao. Azonao tsara zany fa le 50 iny na manakivy tsy maharesy an'le olona mijoro iny, dia mijoro amin'ny fotom-pampianarana. Ampianary tsara ny zanakao zany sy ny taranakao zany, dia fiezo amin'izany ny zanakao fa izany no fiainana ho anao, izany no fiadanana ho anao. Tazomy tsara zany raha lasana bavy. Hivavaka atsika atseo ny fampianarana any anjarako. Tompo ane hiasa ao anatsika tsirairay avy, tsy tia hita loza hitsanga, fa be dia be zay efa hitako zay fa nidiran-doza avokoa ny fiainan'olona rehetra rehefa niala tamin'ny fampianarana. Olona nafinaritra tena mpanohana sy tena mpanohana san'Andriamanitra hitako tato amin'ity Jesosy mamonjy ty, ary tena manatitra yaorta mihitsy tena amin'ny glasiera tonga dia terina eo ao amin'ilay mpanompon'Andriamanitra dia manome fanampiana dia manome. Rehefa nanomboka niala tamin'ny fampianarana dia efa nanomboka niova tsikelikely ny fiainana, dia efa tsy namenatra azy sony manao sorta foy kely ety na eny an-tsena iny ary izy mandeha izy mialangy raha freraka, tsy mamenatra azy sony. Na ina lazainao na ina lazay izy koa ne mbola mirehareona hoe tsy Jesosy mamonjy nge miavinavina efa nialany fahasoavan'Andriamanitra amin'ny Jesosy mamonjy fa efa tsy antsony Andriamanitra zao fa ary zao Andriamanitra. Fiangonana manatsikady miady lafatsy ny karazana zao be dia be zavatra resahana dia hoe zao fa zao Andriamanitra efa ary indray izy amin'izao miaraka amin'ny sorta foy keliny famboritana. Izy naboritana ny zanak'Israely Arona, ary Arona nampitanjaka ny zanak'Israely, nampanota azy dia nitanjaka ny zanak'Israely. Ry avanao, le fampianarana napetraka dia mampitafy atsika tsirairay avy. Raha hita mitafy isika ozy ny Baiboly dia hoana dia tsy hitanjaka isika. Ho avy Jesosy mila miomana atsika amin'izany. Tazomy tsara ny fampianarana, tazomy tsara ny fampianarana. Raike tompo oka tsy alo amponao zany olo sisy. Firy nandresy lahatra anazy zany, firy ny teny tamiko zany. Za aloha na ino resahanareo, na ino tenenareo, na ino resahanareo, zaho efa vita fanekena tamin'Andriamanitra, efa vita tomboka ase zafin'ny frera Daoda. Halleluja. Tsy ataoko hoe zany fa zafiny ka na ino ho tenenao, na ino fanaratsianao Jesosy mamonjy, zay manao ny tsy mety ihany. Fa za kosa tsy hoe akory fanaovany sasany tsy mety no hialako amin'Andriamanitra, hialako amin'ny fampianarana tsara, fa efa nahitako soty nazaoko famonjena ity ka tanako ty, tato nasoahy, tato no vonjena, tato no tahina. Halleluja. Ka na iza anarasy na izy milaza zao fa efa tsy itsony efa eo so na ino resahanao, na ino resa za mbola mahatsapa fa mbola ato Andriamanitra, mbola ato Andriamanitra. Hivavaka atsika